Eny ary miarabantsika rehetra sady faly manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny fifampizarana fifampahirezana araka ny soratra masina eto amin'ny pejy diloilo fanosorana manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra tain'ny tompo daholo isika sœur sy frère en Krista rehetra rehetra. Falindray ary ny tena koa ifampizara aminao ny sitrapon'Andriamanitra ato anio. Iresaka isika voalohany eto indray ny amin'ny resaka fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fampakaram-bady ny zanak'ondry zay no resantsika ato anatin'ity sarceau ity. Mialatsiny amin'le eko. Ity resaka fampakaram-bady ny zanak'ondry ity dia ho zaraintsika siansa maromaro izy ity satria ny antony mahatonga ana miteny an'izay dia lavalava ny fizarana mikasika anazy ity. Lavalava ary satria lavalava dia mavesatra be ho atsika raha hoe avy hatrany dia ho asesika ao anaty fizarana iray manontolo ny endrim-pizarana izarantsika anazy ary arahantsika mahalala ihany koa ny vidin'ny meka, ny fotoana ihany koa miara-mahita isika fa na ny tena ihany koa ara dia chargé ny fotoana ahafahana mizara mifampahiry amintsika noho ny anton-javatra maro ny lafin'ny fitadiavana, ny fisahanana, adidy aman'andraikitra en tant que hoe père de famille satria araka ny sitrapon'Andriamanitra ny rôle ny ray en tant que père de famille dia primordial mihitsy zany hoe tsy maintsy mahasahana aloha ny ankonany ary zay dia misy préfiguration satria manome image an Jesosy Kristy ny amin'ny hoe ataonao ahoana ny hifehy ny fiangonana raha ny ankonanao raha tsy voafehinao. Ny filazantsara no miteny an'izany, ny baiboly no mampianatra an'izany fa tsy izany no miasista amin'izay fahamarinana izay. Dia izay ihany koa mety efa amintsika rehetra na père de famille na mère célibataire na mère maka ny toerany ray mpianakaviana na lamatoa sy ny sisa rehetrarehetra fa manome endrika Jesosy Kristy sy ny fiangonana. Fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ity resaka fampakarana ity dia samy manana ny teoriany ny olona be da be ny tsiraray avy selon ny fahatakarana ara-tsoratra masina. Tsika tsy manamarina be fahatany na mandiso ny an'ny hafa fa mizara fotsiny isika araky ny zavatra voarahintsika amin'Andriamanitra tsy toa dia mifampahery ao anatin'izay isika, tsy mandiso ny an'ny hafa isika ao anatin'ny diversité, ao anatin'ny richesse, ao anatin'ny harena avy amin'Andriamanitra. Ny intéressant dia ny fampianarana mitondra ho amin'ny perfection, mitondra ho amin'ny fahatanterahana, mitondra sy mampitodika mampiorienté ny mpino any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no tena m'intéressé atsika. Ny reste le hoe resaka hoe théorie na enlèvement na fampakaram-bady ny zanak'ondry na fanjavonana na tsy fantatro izay tenenantsika anazy arak'izay marisy lahatra atsika. Ny momba izay dia rehefa tsy mampitodika amin'ny fiainana mandrakizay, tsy mampitodika amin'ny Jesosy Kristy, tsy mampitodika amin'ny tontolo céleste araky ny fampianarany baiboly Paul apôstôly hoe sainy no zavatra any ambony fa tsy zavatra ity tany. Zany hoe raha vao zavatra mistagna amina resaka religion, anara-piangonana, manindraindra olona, culte des personnalités, zavatra ohatran'izany dia ireny tsy m'intéressé atsika, ireny tsy mifantoka amin'izany tsika fa ny zavatra tena hoe imasoantsika sy ifantohantsika dia zavatra izay mampitodika atsika amin'Andriamanitra tsy toa sy mametraka ny fahamarinana selon la Bible afatsika manovo ny herin'ny filazantsara fiainana mandrakizay. Vavakarisika alohan'ny rosoantsika amin'ny fampianarana voalohany ato anio. Misaotranao zay raha masina tsara indrindra, anao ny teny, anao ny mystère ny teny.
anao ny herin'ny teny ny ositra sy ny mifamatitra amin'izany rehetra dia ao aminao avokoa. Anio tompo dia ianao no mamelona izany teny izany mba ho teny ho tonga nofa isehoany ny voninahitra ao voninahitra miendrika zanakalay tokana izay misy ny mystera ny herin'ny filazontsara sy ny fiainana mandrakizay. Izany tompo no proclamenay avec autorité ny anarany raitsitoa sy ny fahasoavana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hanapaka atao anatin'ny fotoana rehetra pendant sy après ihany koa ary hisian'ireo masy ny révélation ahafahanay mitombo ao anatin'izay fahalalana ny teninao izay. Dia mahatoky sy mihitsy zay Jesosy fa eo foana ianao ny herin'ny fanahy masinao ao anatin'ny teny ivelan'ny teny ary indrindraindrindra anome hery ao anatin'ny tontolo mpanomponay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Eny ary irositsika amin'ny fampakarana lesona voalohany. Ity resaka fampakarana ity dia nosongaiko ho fizarana telo izy ity. Ny antony mahatonga nametraka ity hoe fizarana fisongana anankitelo ity dia izay zany no famaritana hitako fa voarayako sy tsapako fa afahako milaza ny minimum tokony ho lazaina atao anatin'ity teorian'ny fampakarana ity. Zay lazantsika anazy tsy maninona fampakarana enlèvement fanjavona na tsy fantatro zay hitanitsantsika anazy tsy maninona izany. Taka izao la fisongana anankitelo izay ifampahirizantsika ataonio sy hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra raitsitoa sy Jesosy Kristy zanany. Ny fisongana voalohany dia avy amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy Luka 4:40 rehefa niatrano tao amina fariseo anankiray, farizien anankiray. Raha miresaka farizien izay isika dia miresaka esprit fanahy fa tsy miresaka olona. Ao amin'ny Baiboly izy dia hoe mpanoradalàna, fariseo, ireo mpampianadalàna, jiosy, saranga zany no voatsindry sy voateny betsaka amin'izay. Fa amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao dia tiako ny mampita aminao hoe raha vao miresaka farizien isika dia ahoana? Miresaka esprit, miresaka fanahy. Satria ny esprit no mikarakterize maha olona ny olona anankiray mamaritra n'ilay olona ho amin'ilay toetrany so amin'ilay maha farizien azy fariseo azy. Donc lay esprit farizien lay olona fariseo resahana eto zany dia lay olona mandeha arak'ilay fanahy karakterizen'ilay fanahy ary tonga farizien izany hoe tsy voatery zany ho jiosy, tsy voatery ho olona voafora tamin'ny andro fahavalo, tsy voatery ho farizianina mpampianadalàna miaraka amin'le filakitera, miaraka amin'le fitafiana jiosy tsy maintsy miteny hebreo tsy maintsy miantso ny anaran'ny mpamonjy amin'ny teny hoe Yeshua Masiha sy ny sisa rehetrarehetra arak'izay kultura jiosy izay amin'ny mpampianadalàna azy izay fa resaka esprit. Ary raha isika manapotsitra an'izay esprit farizien izay en tant que hoe eto amin'le sasiteny hoe ny antsoina hoe fariseo dia resaka esprit fa tsy resaka fitafiana dia mamaky ny Matthieu 7:20 isika. Lozanareo mpampianadalàna sy fariseo, lozanareo mpampianadalàna sy fariseo, ianareo tsy miditra ny olona tehitra tsy avelanareo miditra, arindrinareo ny varavaran'ny lanitra, tatavanareo ny moka, telonareo ny rameva fasana amin'ny lalitra fotsy be da be ao ny tany sain'i Jesosy Kristy ilay resaka esprit farizien. Miresaka esprit ho asika raha vao miresaka farizien. Ary ny Baiboly zay foana zany mitsindriko amintsika hoe ny toko sy andininy rehetra ao amin'ny Baiboly dia tsy ilay ivelany ambelany intsony no resahany Baiboly fa ilay fanahy, ilay esprit. Ary ny Baiboly dia mbola mampianatra foana antsika hoe tsy mahalala ny Jesosy Kristy intsony araka ny nofo isika. Zany hoe mbola miresaka esprit foana izay zavatra izay. Ny fisongana voalohany hoy aho dia lay Luka 4:40 rehefa niantrano tao amin'ny farizien anankiray Jesosy Kristy dia nisy ny toriteny izay nataony tao amin'izany tokantrano izany ho an'izay nanatrika tao anatin'izay ihany koa ny esprit farizien
Ary raha vakitsika manomboka eo amin'ny 110 dia manazava ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry amin'ny alalan'ny fanasana Jesosy Kristy. Zay ny fisongana voalohany. Hojerentsika eo zay rehefa eo. Ny fisongana faharoa dia ny Matio 5:20. Ny Matio 5:20 indray dia fahitsika rehetra ny am'ireo vehivavy virjina 10. 10 endry, 10 adala. Misy lesona azotsika tena hoe voasana sy raisina. Idirana amin'ny antsipirina sy andraisantsika lesona. Mampahery be mihitsy amin'ny Matio 5:20 io mbola resaka fampakarana ihany koa. Ary ny fahatelo tena ngeza be sy manaitra antsika matetika satria exploit be le izy, fampakarana celestialy, tontolo celeste, dia ny Koritianina voalohany 5:20 misy toko sy andininy hafa ihany koa. Expérience an'i Paul izy ity fahitana vision eo le zavatra celestialy, misy resaka trompetra farany, misy resaka fanovana ao anatin'ny indray mpimaso. Ireo zavatra anankitelo ireo no itondrako ny fanambarana sy ny fizarana amintsika ataon'io vetivety azafady. Ary anasongadinako afady amintsika ny lesona fampakarana possible. Tena misy ny théorie hafa selon la Bible afaka anampinandreo, fa amiko ireo zavatra anankitelo ireo fisongana anankitelo ireo dia ampy sy mahalaza ary important hoentintsika milaza sady ny foto-kevitry ny fampakarana. Luka 4:20 ara ho resantsika avy hatrany manomboka eo amin'ny 4:20 hatramin'ny 4:20. Rehefa ny antrano tao amin'ny farizien Jesosy Kristy dia izao nivaky ny teny ny toriteny ny fampianarana nataony Jesosy Kristy tamin'izany. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana, ilaza amin'izay nasaina hoe andeha efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia mitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy andeha isahazy. Masina ianao. Zay zany ny excuse voalohany. Efa nividy tany aho. Efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha isahazy. Masina ianao. Ekeo ny fandavako 5:20. Ary ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha amantatra azy. Masina ianao. Ekeo ny fandavako 20. Ary ny anankiray koa, efa nampakabady aho ko amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha anafaingana hoeny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ka ampidiro ny malahelo any kilemaina ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko efa natao izay nanditinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana hoeny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka dereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko, fa lazaiko aminareo tsisy anandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na dia iray akory aza. Amen. Teraina ny tompo. Nofidiko mihitsy ity Luka 4:20 ity, ary araka ny zavatra nambarako tamintsika teo dia hoy ateo hoe fisongana voalohany. Première dimension
premier pas tsy fantatro izay afaka ilazantsika azy dingana voalohany tsy maninona no safidiako ho dingana voalohany izy ity satria misy fanasana avy amin'ny tompon'ny fanasana. Ilay tompon'ny fanasana dia manana ny atorehetra ahafahany mamahana olona be dia be, ahafahany mireconforter olona isan-tsokajiny avy, ahafahany mamahana. Misy zavatra ara-panahy tokony voaraintsika ao anatin'izany fanambarana izany. Fa saingy ny zavatra misy dia rehefa voavoatra ny fanasana ka naniraka ny mpanompony ny tompo-panasana. Misy image eto zany hoe voavoatra ny fanasana en tant que hoe misy fête fampakaram-bady ao amin'ny communauté anankiray. De satria izany fampakaram-bady izany dia misy image hoentin'izany eo anivon'ny communauté fiarahamonina. A partir n'ilay tompom-pety izay tompon'ny fampakarana dia tsy hoe fanasana fotsiny satria amahana, tsy hoe fanasana fotsiny satria amoky olona, tsy hoe fanasana fotsiny satria ampifaly, satria izay daholo mantsy no imazin'ny fampakaram-bady eo anivon'ny fiarahamonina communauté. Fa misy message mihitsy izay tiany tompom-pampakarana, ilay tompom-panasana ho ampitaina amin'izay asaina. Za mahita an'izay teboka izay, za dia maharay mihitsy fa izay no zavatra tena tiany Jesosy Kristy ampitaina atao anatin'ity fampianarana ity. Jerevy tsara ilay nuance sy ilay fahasamihafana hoe ny fampakaram-bady eo anivon'ny communauté izay isitsika dia resaka hoe atsovy ianina bebe tsodrano, ianina zadino fa havana na vita soto eo amintsika izy, ianina dia misy valeurany, ianina dia ohatran'izao, atsoy voisin ianina, atsoy ny ankonana ianina idadatoy zao na izao. Zany hoe selon an'ilay valeur fahatsapana en tant que hoe relation fraternelle, relation sy izay afaka ilazantsika azy amin'ny maha olona. De izay no misongadina ao anatin'izay. Fa iza zany eto dia manapotsitra ny filazaony tsara amintsika hoe misy tompony fampakarana izay tompo-pety satria mitahiry an'ilay hoe notion fampakaram-bady. Lay fety eto lay fifaliana dia fampakaram-bady izay maniraka ny mpanompony hoe asao daholy ny tononony teo daholy ny isan-tsokajiny avy, zarainy ny fanasana. En tant que hoe ianina fantatra, ianina tsy mila mandray anjara amin'ny fanasana sy ny sisa rehetra, fa ny zavatra misy dia nanana ny fialany daholy ireny olona rehetrarehetra ireny. Araka ny exemple nasehoan'ny filazaony tsara teo. Nanana ny excuse-ny daholy, nanana ny fomba fiteniny sy ny fomba fialany amin'izay fisainany sy fieritreretany sy ny occupation-any marohina sy be ireny. Ety amin'ity zao tontolo zao ity ireny tsirairay. Fa teo indrindra nefa ny tompom-badiny mbola ny insista ihany hoe tsy maninona fa rehefa marohina sy be irena amin'izay fisainany sy fieritreretana izay, izay marohina sy be irena ao anatin'izay contexte izay, de ndanandray antsoy ny malahelo, antsoy ny mandringa, antsoy ny fa izany zavatra izany dia milaza zavatra ara-panahy izany. Sa zavatra izany dia midécortiquer amintsika fahatsapana miafina izay tsy afaka eritreretintsika sy tsy afaka tsapaintsika en tant que hoe être humain ao anatin'ilay relation no resahako teo. Satria izay zavatra izay dia mivoaka amin'ilay contexte hoe ireto no mendrika amin'ny fanasana, ireto no mendrika sy juste en tant que hoe misy roam-pihavanana, en tant que hoe connaissance, en tant que hoe zavatra izay fampahalalana sy fanomezana valeur, en tant que hoe mpanasa sy asaina. De mivoaka amin'izay contexte izay mihitsy lay fitiavan'ilay tompom-bady mitodika amin'reto izay tondrona fa tsinotsinona, mandringa, jamba, malahelo sy ny sisa rehetrarehetra.
Ny tena intéressant eto amin'ity Luka toko 4:10 ity dia asa raha tadidinareo i Noa rehefa namboatra sambo fiara izy dia ny rahan'Andriamanitra fotsiny izy hoe amboaro ny sambo dia rehefa voavoatra ny sambo fampakarana dia nampakarina ao anaty sambo Noa sy ny fianakaviany araka ny didy avy amin'Andriamanitra Torah oral nanditina Noa dia niaraka tamin'izay ny karazam-biby rehetra hatramin'ny biby maloto izay voafantana arak'izay Torah oral izay. Ny intéressant rehefa voahidy ny sambo fiara dia nikatona ihany koa ny efitry ny fanasana. Zay ny teboka voalohany zay. Fa ny teboka tena important dia ilay fanasana tsy nisy resaka mihitsy tamin'ny andro Noa hoe ndana antsoy ny mandringa, ndana antsoy ny malahelo, antsoy ny déboîté, antsoy ny jamba, antsoy ny mananotena, antsoy ny sahirana sy ny sisa rehetrarehetra. Fa élection dia no asy ny ankonany ihany no tao anaty sambo fiara. Eo amin'izay élection izay indrindra nefa dia sika rehetra dia mahafantatra fa ny Jiosy dia nofidiana selon la Bible, malala izy raha ny fifidianana fa avaly kosa izy raha ny filazontsara. Eto amin'ity pratika fizarana ny amin'ny fampakarana ity dia ny Jiosy élu, peuple élu en tant que hoe communauté fiangonana Israël hébreu. Ny filazontsara raha tsy diso ny fanambarantsika dia misy passage tahaka izao hoe tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Malala izy raha ny fifidianana. Tian'Andriamanitra mihitsy ny vahoaka Jiosy amin'ny fifidianana. Ary zay no nahatonga an'ilay fanambarana ny amin'ny hoe Jakoba no tiako fa izao kosa alako. Nofidiana mihitsy Jakoba selon ny toe-ponina dia mpamingana, mpandainga sy ny sisa rehetrarehetra izy dia nitolotra ho azy ny fanekena voalohany ny lalàna sy ny mifamatotra amin'izany. Izany hoe izay endrika izay dia maneho an'ilay hoe namofo fofombady nofofon'Andriamanitra ho vadiny tamin'ny rariny sy ny hetsiny boky Nosea ny vahoaka Hebreo tamin'izay séquence resaka lalàna izay. Quel que soit ny défaut-ny Jiosy Hebreo mpandaingy Jakoba Israël impiry ny odana tamin'Andriamanitra tsy tony vahoaka Israël impiry nanda ny sitrapon'Andriamanitra ary tena hoe nahatonga litige imbedabe ny veniberina mihitsy teo amin'Andriamanitra Yahweh Elohim sy ny fiangonana Hebreo. Tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Izay toe-po izay mihitsy no ny fidianan'Andriamanitra ny Jakoba Israël ahafahan'ny filazontsara tanteraka ho voaomba teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Tonga tao aminazy izy, tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Raha mamaky an'ity Luka toko 4:10 ity isika dia ny sady reseta amin'ireo connaissance olo-patatra, fianakaviana, proche, akaiky, ny tompo-panasana teto fa nanana ny naseriny sy occupation-ny avokoa ireo olo-patatra ireo. Tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia nitodika tany amin'ny Kilemaina, nitodika tany amin'ireo tsy voafidy, nitodika tany amin'ireo malahelo, nitodika tany amin'ireo déboîté, ireo jamba, ireo manantena, ireo farofo sy ny sisa rehetra amin'izay ny fanasana. Izay ilay fisongana voalohany. Fa izay zavatra izay dia fahendren'Andriamanitra selon ny toe-pontsika mihitsy. Andriamanitra dia mandinika ny vosony fo. Satria ilay toe-pon'ny Jiosy amin'ny mampandainga mpamingana azy ary ny zavatra misy eran'izao tontolo izao dia mbola miexista foana izay toe-po izay. Dia fitian'Andriamanitra mihitsy malala izy amin'ny fifidianana atanteraka
ny famarinany filazontsara. Ahafahan Jesosy Kristy ho voaombo eo amin'ny hazo fijaliana. Zay le hoe Jesosy Kristy voaombo eo amin'ny hazo fijaliana izay dia ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao, satria misy an'ilay aina mihitsy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, nisy rà ny tete lay aina eo mihitsy no fanekena, ny ràko ny amin'ny fanekena hoy Jesosy Kristy nalatsaka ho an'ny maro. Lay contexte lalàna dia fitiavana manarona fahotana. Lay contexte fahasoavana Jesosy Kristy kosa contexte Kristy farany lalàna, fahatanterahany lalàna dia contexte miakomplira mihitsy, vita, misele ny famonjena. Tsy sarona fotsiny fahotana fa vita tamin'ny alalan'ilay rà sy tena Jesosy Kristy natolotra teo amin'ny hazo fijaliana ny ainy vita tamin'ny alalan'iny mihitsy ny famonjena. Dia ao anatin'izay no miaina ny herin'ny fampakarana. Eto amin'ity contexte fisongana voalohany ity, izay iresantsika ny Luka 4:7 ity hoe tonga tao amin'ny azy izy ny tompom-bady, ny tompon'ny fanasana, tonga tao amin'ny ankohonany ireo proche, ireo akaiky azy, ireo mpifanerasera aminy, ireo ny fampihinana ny manta sy ny masaka taminy, fa ireo nanao ny fialan'ny Jiosy, nanao ny fialan'ny olona amin'ny maha olona azy. Mety ho zao sy ianao zay lay resaka Jiosy eto ihany koa, tahaka an'ilay resaka fariseo tany am-piandohana, dia resaka esprit ihany koa. Mazavatra eo. Ny point tena important mila ampitaina amintsika ihany koa dia hoe fanasana. Rehefa manasa ny tompom-bady, iza moa ny tompom-bady? Tompon'ny fampakarana, Andriamanitra ray tsy to. Ho ampakarana amin'ny endrika manahoana moa isika? Jesosy Kristy no ny fofo atsika, tonga tety an-tany izy, nikoty atsika izy, ny séduire atsika izy tamin'ny alalan'ny filazontsara, tamin'ny alalan'ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Jaona voalohany toko 4. Dia nitondra n'ilay nikoty atsika izy, ny séduire atsika izy tamin'ny alalan'ny miracle, tamin'ny alalan'ny fananganana maty, tamin'ny alalany hatramin'ny hoe nafoiny mihitsy ny ainy. Tsy maka fanahy Andriamanitra, tsy maka fanahy, fa ao amin'ilay hoe ny famofo, namofo atsika izy, nataony mihitsy zay araiky piti atsika taminy. Tsy fantatra anao na araiky piti aminy. Za manokana mizara aminao zao dia mahatsapa babony resiny, tsapako ny alalan'izay namofony azay. Fofom-badin'ny Kristy vady ampakarina, ary ny etapy farany vadin'ny Kristy. Dia nofofony tamin'inona moa isika? Tany amin'ilay contexte lalàna. Zany eto amin'ilay Luka 4:7 no tsika. Contexte lalàna dia nofofon'Andriamanitra tsy to isika tamin'ny alalan'ny vahoaka Hebreo. Eo indray dia mbola aloka ny famofona. Zay no endrim-pamofona, zay le hoe mahaloka azy zay hoe mbola fofom-bady, zay mbola fofony fotsiny. Fofom-bady. Dia tamin'ny alalan'ny alliance voalohany endrika lalàna no namofon'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo tany amin'ny testameta voalohany. Aty amin'ny vaninandron'ny fahasoavana dia ny fofon'Andriamanitra ray tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika fahasoavana filazontsara. Dia jereo tsara ilay fisongana. Rehefa tonga Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fahasoavana filazontsara, dina ny zavatra nisy Luka 4:7 nandahazany Jiosy. Satria ny Jiosy nanana n'ilay Torah, esprit pharisien, ny fikitra n'ilay Torah, ny fikitra n'ilay lalàna, sa izay zavatra izay mihitsy ny fono an'ilay toem-pon'ny Jiosy. Zany hoe koa tsy midika fa ny Jiosy tsy hovonjeno.
manana ny hevitra everana azy ireo Andriamanitra. Fa sy alohan'ny toe-pon'izy ireo dia ny seziran'izay toe-po zay Andriamanitra atanteraka ny filazontsara. Ary miroso makany foana isika fa amin'ny fotoana tsy ampoizina dia isy conversion tena hoe fipoahana be mihitsy ny jiosy. Ino an Jesosy Kristy, zavatra tsy ho takatra ny saintsika izany. Fa hatramin'ny fotoana voafetra dia ny toe-pony foana aloha no mbola tazomin'Andriamanitra atanteraka. Izany hoe manosika n'ity resaka famofona ity ho amin'ny hafa firenena isian'ilay miraiki-pity amin'i Jesosy mihitsy ny hafa firenena aloha. Ny aloha lasa riana, ny ariana ho lasa aloha. En jeu daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Tanareo fa mifampitohy daholo ny famarinan'ny filazontsara ao amin'ny Baiboly. Teo ananambara ny amin'ny hoe tonga tao amin'ny Jiosy, tonga tao a Israel, tonga tao amin'ireo vahoaka Hebreo ny filazontsara, fa izy ireo tsy nandray azy. Izay mihitsy ilay Luka 4:40 dia naniraka ny mpanompony, naniraka ny apôstôly. Jesosy mandehana mankany amin'ny hafa firenena, mankany amin'ny jentilisa, mankany amin'ireo jamba tsy mahiratra, mankany amin'ireo mpanompo sampy, mankany amin'ireo sy ny sisa be da be, mandringa déboîté sy zay afaka ilazantsika azy, ireo manano tena, kamboty ny malahelo sy ny sisa rehetra. Zay ny contexte an'ity Luka 4:40 ity. Ny fanasana dia mitodika any amin'ireo tsy proche ny fampakarana, tsy ireo manana lien fa en dehors ny contexte lalàna, ireo atao hoe oloko azy any mihitsy ilay fisongana voalohany. Ary izay fisongana izay lay endrika natongavan Jesosy Kristy tetỳ tany namofo ireo tsy manana lien, tsy manana fitohizana mivantana amin'ny resaka filazontsara. Tonga Jesosy Kristy nanolotra ny ainy, namofo atsika izay oloko azy par rapport amin'ny filazontsara izasy anao zay tsinotsinona akory, tsy nofidian'Andriamanitra, izasy anao zay natao ho aringana. Fa kosa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika dia afaka rallier, afaka mitohy, mifampitohy ao anatin'ny so, ao anatin'ny tombo-kase, ao anatin'ny hazo anankiray ho branche, ifampitohy amin'i Jesosy Kristy ary ho karakarainy ny raitsi-toa ao anatin'izay fitohizana izay. Tsara ny tompo tsara ny tompo. Zay ny Luka 4:40. Ilay fanasana dia nasaina isika tamin'ny filazontsara. Nasaina Andriamanitra tsy toy isika tamin'ny filazontsara tao anatin'ny contexte fahasoavana Jesosy Kristy. Tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Première étape ny amin'izay dia nasainy raha tsy toy ny vahoaka Hebreo no fofoin'Andriamanitra tsy toy tamin'ny alalan'ny fanekena voalohany ny Torah. Zavatra anankiroa ao anatin'ny socle anankiray ireo fa kosa mizara fotsiny fanekena voalohany sy fanekena faharoa. Izay ity fanasana Luka 4:40 ity ho fampakarana. Dia rehefa nanasa tamin'ny filazontsara amin'izay Jesosy Kristy, tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, izay mihitsy ilay toe-po ny zanak'olombelona, toe-pon'ireo izay nofidiana. Malala izy raha ny fifidianana, ny jiosy no ambareto ny Hebreo, fahavalo kosa izy raha ny filazontsara, mba hatanterahany fahamarinana ahafahan'ny accomplissement ny resaka fanasana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho marina sy ho exacta, ho juste amin'ny vahoaka izay olon'olom-pona sy oloko azy par rapport amin'ny filazontsara izasy anao hafa firenena izany. Teraina ny tompo. Ho fofoiko ho vadiko mandrakizay izy hoy ny filazontsara. Boky Hosea
ho fofoiko amin'ny rariny sy ny hitsiny. Ilay rariny Jesosy Kristy, ilay hitsiny ny tenin'Andriamanitra, zavatra iray ihany zany. Ny fampakarana faharoa dia ny contexte ny Matteo 5:20. Haitsika rehetra. Vehivavy virgine 10, 5 endry 5 adala. Samy nanana ny solika fitaiza daholo reo saingy tamin'ny fotoana izay natongavany mpampakatra misasak'alina tao anaty obscurité tao anatin'ny aizana. Misy teny tahaka izao nambarany Isaia mpaminany hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Izay teny izay dia valable amintsika rehetra izay. Zany hoe par rapport amin'ny contexte izay iainantsika andavanandro isiko sisinao dia mipetraka foana izay fanontaniana izao hoe ry mpiambina ho ianao lay mpiambina. Aiza ho aiza ny toe-panomponao sy ny toe-piainanao par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny pratika fiainanao an'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao, satria ao anaty obscurité isika, ao anaty karazan-javatra be da be izay sy ny fahoriana sy ny fijaliana, ny tsy fampina amin'ny endriny maro isan-karazany mahatonga pression, tsindry vesatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Dia mipetraka izay fanontaniana izay hoe ry mpiambina ho, ry mpino, ry mpivavaka ho toy ny inona alina moa izao. Izay le hoe toy ny inona alina izay dia manondro an'ity Matteo 5:20 ity. Satria ilay fampakarana eto amin'ity Matteo 5:20 ity, raha vakinao io Matteo 5:20 io andininy voalohany hatramin'ny 19. Rehefa tonga ny mpampakatra tao anatin'ny misasak'alina, tao anaty obscurité toy ny inona alina moa izao. Zany hoe atomomo zany amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika sy resantsika izao. Ao anatin'izao tsindry sy vesatra matery mahatsy ampy ny fotoana ny mponan'Andriamanitra izao, vokatry ny vesatra maro be da be mitambesatra eo amin'ny fiainana, ny arerahana, ny pression be da be isan-karazany, ny bataille ao anatin'izany, ka mahatonga ny teny hipetraka ao fanontaniana hoe ry mpiambina ho, ry mpino ho toy ny inona alina moa izao. Eo indrindra satria atomomoa dia afaka miserevele ny mpampakatra ampakatra ireo vehivavy fiangonana virgine Matteo 5 endry. Zay lay 5 zay dia atsasaky ny 10. Samy virgine daholo eo, samy Matteo daholo eo. Ary ao no mipetraka ny fanontaniana hoe toy ny inona alina moa izao, satria ao anatin'ilay obscurité samy manana solika ny fiangonana anankifolo, vehivavy virgine 5 endry Matteo. Fa ny anaky 5 dia nisy question be tao hoe comment ça se fait, inona no antony, inona ny contexte anisy, inona ny zavatra niseho na tonga an'ilay 5 atsasaky ny 10 nantsoina hoe adala. Inona ny contexte tsy voavaly, inona ny contexte fanontaniana endri-javatra be da be mila valiny izay nahatonga ny anaky 5 ho lany solika ka nahatonga azy ireo tsy ho isan'ny nampakarina. Ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Dia eto indrindra eto amin'ity contexte fampakarana andiny faharoa ity par rapport amin'ilay contexte dimensiona voalohany fampakarana. Tsy fanasana. Ny contexte eto efa miala amin'ilay fanasana zany. Satria ilay voalohany dia nozaraina taminao ny filazon-tsara. Nambara taminao hoe nisy Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana il y a 2000 ans. Nisy lalàna nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, nomena tamin'ny alalan'ny mpaminany, nomena tamin'ny alalan'ny mpisorona, nomena tamin'ny alalan'ny mpanjaka. Ireo dia voaositra hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra, vahoaka Hebreo tamin'izany vanim-potoana izany, voafidy izay voafidy tao anatin'ny fanekena voalohany. Selon ny contexte famofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna. Dia niasa tao anatin'ny ositra mpanjaka, mpaminany, mpisorona
ny mpanompon'Andriamanitra, ohatra hoe ny mpampiana-dalàna tahaka ny Ezra, ny Nehemia sy ny sisa be da be. Ny gardien n'ilay socle fanekena, fifanekena, nahafahan'ny fanasana ho voamboatra tsara sy ho amin'ny toerana isian'ilay contexte hoe namofo Andriamanitra raitsotoa tamin'ny alalan'ny fanekena, fifanekena voalohany. Dia nytoy ihany izay erin'ny fanekena izay ary nisongadina ny voatra ny endrim-panasana nanasa atsika indray Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny filazaon-tsara. Izay le contexte voalohany. Filazaon-tsara indray no nanatsahan'Andriamanitra raitsotoa atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia fitiavana, nasehony tamin'ny fahasoavana izany, tsy ilay fanamelohana tany amin'ny lalàna intsony mihitsy. Noesorina mihitsy ilay didy miapanga antsika novonoina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa novonjena maimaimpona isika tamin'ny alalan'ny fahasoavana, ary Jesosy Kristy no novonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Raha izasy ianao no tokony ho faty. Dia tamin'ny alalan'izay fahasoavana grasy izay indray no namofon'Andriamanitra asika ao anatin'ny fanasana ary naboarina ny filazaon-tsara. Tamin'ny endrika filazaon-tsara no nanamboaran'Andriamanitra tsotoa an'izay fanasana izay ho atsika izay olom-poana sy oloko azy tamin'ny filazaon-tsara. Izasy ianao zazao ny voalohany tao anatin'ny toetra tsy mendrika rehetra sy ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, fa nofofon'Andriamanitra, nofofony raitsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nofofony tamin'ny rariny sy ny itsiny dia raina ny tompo. Fa eto amin'ity Matthieu 5:20 ity dia efa midepasy an'izay contexte. Fanasana tamin'ny alalan'ny filazaon-tsara, tamin'ny alalan'ny herin'ny lalàna, tamin'ny alalan'ny herin'ny Torah izay ny endrim-pampakarana eto ampakatra antsika Jesosy Kristy. Fa efa misy solika mihitsy voaray an'ny mpino, efa misy fanomezam-pahasoavana, efa mpino mandeha araka ny vokatry ny fanahy. Ny antony itenenako an'izany dia ahafahanao mametraka fanontaniana hoe aiza ny contexte misy anao, mbola any amin'ilay tontolo hoe fanasana, mbola ilay en préparation amin'ny alalan'ny filazaon-tsara, nanantsoy ianona atsy ambadika, izay déboîté, izay jamba, izay tsy mahita, izay tsy mahiratra. Mbola any ve ilay contexte anao sa efa ty amin'ilay Matthieu 5:20. Fanasana manana fanomezam-pahasoavana ianao, manana ny ositra, manana ny solika, fitaiza, ny fanamasina. Fameno daholo zany zavatra zarain'ny soratra masina amintsika izany ametrahantsika fanontaniana. Anjaranao no mamantatra ny tenanao, ny raitsotoa mandinika ny vosiny fo mahita ihany koa izy. Fa anjarantsika no mamaly an'izay anampotsika tsiraray avy ihany. Matthieu 5:20. Aza diny fa efa ao anaty obscurité anefa isika. De plus en plus isika manakaiky an'ilay misy sasakalina, ary efa akaiky dia akaiky ilay misy sasakalina, ho avy ny mpampakatra, aneno ny trompette, aneno ny laklosy, fampakarana. Eo amin'izay la question aiza ny solika, sao dia nanana ihany ka tsy teny betsaka. Ary ny contexte fisongana farany amarana antsika an'ity fizarana voalohany ity dia ilay antson'ny be sy ny maro hoe fanjavonana. Koritianina voalohany 5:20. Koritianina voalohany 5:20 vakitsika izy io fa miendrika exploit be mihitsy izy io, ary matetika eo no tena ifantohan'ny sain'ny be sy ny maro, satria amin'izay hoe exploit zay misy zavatra celestialy be da be, zavatra manjelanjelatra misy eo miaraka amin'ilay izy dia toy ny hoe manaitra be avy hatrany ilay izy. Fa izao no lazaiko rahalahy no famandratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Efa voaporofo zany teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy mihitsy tsy maintsy nidina tany amin'ny fiainantsika izy dia vatana tamin'ny voninahitra no niverenany nikambana tamin'ny ray nidirany ny lanitra. Fa tsy ilay vatana voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy maintsy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ilay vatana nofo sy rà. Misy message ampitain'ny Baiboly amintsika par rapport amin'izany fizarana izany. Ny nofo amandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana.
zay oa le teo amin'ny azo fijaliana voaomby teo amin'ny azo fijaliana avokoa izany rehetrarehetra izany rehefa voavoatra ny fanasana dia ho an'izay ny hinana ny fanasana ka nanaiky ho isan'ny mpandray anjara amin'ny fanasana dia tao anatin'izay hoe voavoatra ny fanasana izay dia maharay an'io le hoe nofoko ny tena fihinana ny rahako no tena fisotro io dia mitondra n'ilay fanovana transformation ao amin'ny tena ny olona anankiray izay erin'ny filazoantsara izay zavatra ara-panano resahako aminao dia rehefa manamarina ny teniny amin'izay Andriamanitra amin'ny alalan'izay erin'ny filazoantsara izay dia voamboatra mandroso makany amin'io resaka fahalovana sy tsy fahalovana io ny mpino anankiray dikan'izay dia misurpasser an'ilay hoe nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra izy na manaraka ihany koa n'ilay processus izay nidiran'i Jesosy Kristy tany amin'ny fiainana mandrakizay naseho en tant que hoe atama faharoa izy en tant que hoe lamato amin'ny mpino izy ary surtout manokatra ny soa tombokase amin'ity Koritianina voalohany toko 5:10 andininy 5 no vakitsika teo ity ny soratra masina manamarina an'izay indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy odimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra ka hotsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy olo intsony ary isika ovana fa ity mety ilo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ny tsy mety maty ny tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina Isaia 5:20 ry fahafatesana aizany erinao ry fahafatesanao aizany fanindro na fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana ary ny lalàna no erin'ny ota isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy tompontsika eto amin'ity Koritianina voalohany toko 5:20 dia contexte any amin'ny hoe tonga ny fampakarana tonga ny mpampakatra ao anatin'ny vanim-potoana izay mitafy fahalovana isika ao anatin'ny vanim-potoana izay mety maty isika fa ilay fampakarana misy an'ilay hery miaraka amin'ilay trompetra maneno dia midina izay herin'ny fampakarana izay zany hoe dévoiler amintsika mihitsy zany ilay mysterin'ny fampakaram-bady izay le hoe mysterin'ny fampakaram-bady dévoiler amintsika izay dia manapaka amin'ny tenantsika mihitsy zany hoe midina avy ao an-danitra mihitsy tsy mijanona fotsiny ao amin'ny mysterin'ny fiainana mandrakizay ilay herin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry fa mitraverse mihitsy ny tsy fahafatesana mitraverse mihitsy ny fahafatesana zafady mitraverse ny fahalovana mitraverse ny ty vatana mety maty ity vatana mety lo ity mitraverse an'izao fampitehana rehetrarehetra izao zany hoe izasenao manao azafady amintsika ihany mamerimerina zay satria mamelimely ihany ny serety aminay izasenao zay miana n'ilay pression ry mpiambina toy ny na alina moa izao zay mahatonga na milaza amintsika hoe misy fisongana anankitelo le izy ny fisongana voalohany dia ilay resaka filazoantsara ny fisongana faharoa voarainao ilay filazoantsara dia miaina n'ilay fanomezam-pahasoavana ianao miaina n'ilay vokatry ny fanahy ianao miaina n'ilay portion avy amin'Andriamanitra ny osotry ny fanahy masina ianao miaina n'izay hery zay ianao dia ao anatin'izay no tonga ny mpampakatra au temps précis izy ihany mahalala anazy fa ny fahatelo kosa dia isika mihitsy zany ao anatin'ilay pression amin'izay ao anatin'ilay obscurité ao anatin'ny contexte terrestre dia mitraverse atsika ny hery ny fampakaram-bady amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary toy ny hoe misy zavatra misintona atsika ao anatin'izay délivrer atsika manongotra atsika
ao anatin'izay fatorana izay satria tsika dia fatorany fahafatesana fatorany fahalovana fatorany ny aretina manan'andriamanitra sika fa izany rehetrarehetra izany dia mety ho fesy miavoalope atsika mitahiry atsika fazadiny fa ny soratra masina dia nyteny fa hoe ny tsy analana atsika ity amin'ity zao tontolo zao ity tsy hany mihitsy ny programan'andriamanitra fa arovana kosa isika tehirizina isika de ao anatin'izay contexte zay hoe monsieur Beignet zany hoe ao anatin'ny endrim-pahoriana sy endrim-pijaliana maro isan-karazany amin'izay endrin'izay isika de mitraverse an'izay famaizinana izay obscurité izay endrim-pahafatesana sy endrim-pahalovana izay ny herin'ny fampakarana Jesosy Kristy manongitra atsika sy manala atsika ao anatin'ny indraim-pimaso idirantsika tsiraray ny detailn'ireo zavatra ireo mihoatra amin'ireo ary ny toko sy andinina mifandraika amin'ireo zavatra anankitelo no resantsika ireo araka ny tokony anambaran'ny soratra masina azy sy ahafahantsika mandray azy satria tena zava-dehibe ty teorian'ny fampakarana ity ireo zavatra anankitelo ireo no hitako fa tokony no lazaina sy ambara par rapport amin'ny herin'ny filazontsara possible misy mino an'izany akoatran'ireo fa raha ataoko fitina le izy de hoe miodikodina mifamatotra amin'ireo fisongana anankitelo ireo ny endrim-pahafantarana ankoatran'ireo sur et certain amin'izany raha mahita afy ianareo dia izany no anton'ity pejy ity mifampizara isika sy mifampahery dia zarao ao anaty commentaire asio retour dia mifampianatra sy mifampahery amin'izany sika zay ara no azoko nambara tamin'ity andro anio ity mikasika an'ity fampakarana ity manantenanao sady amin'ny toy ny lesona manaraka tianao Jesosy misaotra antsika rehetra misaotra raitsy toany amin'ny zavatra voazara teto sy ny voambara teto de misaotra ny amin'ny alehibe ny fitiavanao satria dia manambara ny mystère ny fampakarana taminay ianao tamin'ity andro anio ity ary nampafantatra anay sady ny amin'ny toetoetriny zany sy ny lanja ny hevitra izay tokony ho azonay sy voarainay mifandraiky amin'izany ny toy ny fandarana tompo dia apetraka feno ampelantananao ny pendant mandritra izao sy ny après rehetra ary ny ho fitombonay ao anatin'izany dia tehirizy foana ny toeponay tsiraray avy ho marina sy ho juste mahitsy manoloana ny parole anao ny teny mila tonga nofo ahafahanay mahita ny voninahitra ao raitsy to alleluia makasitraka atsika rehetra de mirary soa manaraka indray tianao Jesosy